Salama daholo tatoato zay dia ny raha nahita sy ny raha nalala fa nisesisy sy ny fahatapahan-jiro manerana ny Tananarivo ary tsy vitsy amin'ny vahoaka no tena efa mila tsy ahazaka an'izay resaka fahatapahan-jiro eo ihany koa ny tsy fampiny rano fisotro madio ao an-drenivohitra ao amin'izao fotoana izao ka izay no tena hita mampitaraina ny vahoaka etsy sy eroa ary niezaka nitondra ny fanazavana sy nitady vahaolana mahakasika an'izay ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao mba hialana amin'izay olanjiro sy rano izay mampitaraina ny vahoaka ny Antananarivo renivohitra izay ka fantatra ihany koa amin'izao fotoana izao fa tena miharitra ny reny ranony andekaleka izay isan'ny hery lehibe anankiray amin'izay famatsiana ny herinaratra ho any Antananarivo renivohitra izay ka izay sy zay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadindo ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any misisy tomatatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrena mo isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary mialoha ny idirantsika amin'izay olana jiro sy rano izay dia ndao aloha ho fantarantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto manamboninahitra nivoaka fandresena efatra amby roapolo sy roa arivo 770 mianadahy nanatevin-daharana ny tafika ary 8 amby roapolo ny safidy ho zandary notontsaina tamin'iny andro ny omaly iny teny anivon'ny ministera ny foloalindahy teny ampahibe ny fizarana toerana ho an'ireo izay mpianatra manamboninahitra nivoaka tamin'ny fandresena efatra amby roapolo sy roa arivo izany hoe ireo mpianatra ho manamboninahitra andian'ny farany tao amin'ny akademia miaramila Antsirabe ho an'ny andian'ny mivantana faha 570 dia 230 no voatendry hanatevin-daharana ny tafika malagasy raha efatra amby roapolo kosa no nalefa eo anivon'ny gendarmerie ho an'ireo andiany manokana faha 4 amby roapolo indray dia 770 no lasa manamboninahitra tafika raha efatra no eo anivon'ny gendarmerie am-pirenena nitsodrano azy ireo avy ny général Sahivelo Lalamoza Delphin izay ministre ny foloalindahy sy ny général Andriantsarafara Rakotondrazaka izay ministre délégué misahana ny gendarmerie am-pirenena nanamafy ny général MFA sady nitondra ny toromarika ny amin'ny tokony hitandrona mandrakariva ny firaisankina amin'ny maha iray ny foloalindahy tanjona ho izy dia ny hiaro ny vahoaka ary mba ho voafehy ny fandriampahalemana ka tokony asehony vahoaka ny toetra mendrika sy modely mba tsy hanala baraka ny sekoly izay namolavola azy ireo tombony lehibe ho an'ny tafika malagasy araka izany sy ny eo anivon'ny gendarmerie am-pirenena izao fitombony ireo izay mpitandro ny filaminana eo anivon'izay manamboninahitra amin'ny lafiny fandriampahalemana izay enganeka tena mba ho andro fahalemana tokoa ny tany ary mba tsy tebiteby sy tarena tsony ny vahoaka amin'ny afitsiko ny asandahalo izay nisesisesy tato ato zay eo amresaky ny halatra voly indray any Afenorivo Atsinanana tokony ho tamin'ny 10 ora sy sasany arivo tamin'iny andro ny 2 oktobra 2024 tao amparatanana Afenorivo Est no nisy ilay tranga nanatona an'ity zazakely ity izay vao 7 taona ilay ramatoa mpangalatra volo sady nitondra zazakely no rebirebeny ny taominy mba hiaraka amin'ity zazakely ity ary nanaiky rehefa voleminy rehefa lasa lavidavitra izy ireo nilaza ilay ramatoa fa hanapaka ny volonjazakely io saingy nandamafy ity farany ka nobetroany sy norahonany hovonona raha mbola mamaly sy tsy manaiky ho tapahambolo eo voatapany ihany ny volo ary azo niaraka izany izay nilainy napetrany any anaty ala ilay zazakely ka lasa izy nandeha niezaka nanavitra ny tenany ity zaza ity ary tafavirana anaty tokatrano soamantsara gaga ireo ray aman-dreny raha nahita azy ny gogogo ny tomany ary sady tapaka ny volo tsy vitan'izay fa mbola feno mangana ihany koa ny vatana manaitra ny rehetra izay samy hanaramasony zanany ary hiantso sy hampandre avy hatrany ny manampahefana raha vandany vao mahita tranga tahatahaka an'izany fa miseho amin'ny lafiny rehetra ny tsy fandriampahalemana amin'izao fotoana izao ary efa tsy mifidy arapaka intsony ireo izay tsy matahitody amin'izay fanaovan-dratsy izay amin'ny resaka halatra madinidinika satria na ny volo azy amin'izao fotoana izao dia efa misy mangalatra izay
ka inona tsony ny zavatra tsy ho angalarina raha izao no toy any evangain-drano indray olona adala izay notifirina fanahafaty zazakely lehilahy iray izay tsy salamasaina nahavandoza namonina hafaty zazakely izay sahabony 12 taona tao amin'ny tanàna atao hoe Sahakondro fokotany Manararoba commune Ambatolava district ny Vangaindrano ny talata lasa teo iny ny fanenjehana izy avy eo saingy nandrangaranga antsy ka samy natahatra azy daholo ny olona voatery niditra antsehatra ny mpitandro ny filaminana manoloana an'izay tranga izay nahina nahafatolona maro izy arak'izany dia tsy maintsy notifirina ity farany ka maty tsy tradrano ihany koa raha ny fanazavana azo dia tsy fantam-piaviana ary tsy fantatra anarana io adalabe io izay nafaty ny zaza tao antsenany Ambatolava io nietsika hadalana tampoka izy ilay zaza izay nifanena taminy noho ny kapainy tamin'ny antsy izay tsy nanany ny antra mihitsiny niezaka ny sambotra azy ireo miaramila miasa tao an-toerana saingy tsy voafehy mihitsy izy ka izay anton'izay no tsy maintsy notifirana azy mba hahafehezana azy misokatra hatrany ny fanatiadiana mahakasika an'ity raharaha ity any an-toerana amin'izao fotoana izao fantatra ihany koa fa efa lasa ny fianakaviany ilay zazalahy izay namony ainy ny vata mangatsiaka an'ilay adala kosa natolotra ny fokon'olona ny fikarakarana azy araky ny fanazavany izay loharanom-baovao voaray avy any an-toerana hatrany ka noho izany dia melomelo hatrany fa ireny adala ireny indraindray dia tsy mahafehy tena ka lasa mananao foana ary aleo misoroka tsozay mitsabo fa izy ireny dia tsy tompony tena antsony ka mety hahafaty raha toa ka mihetsika tampoka izay adalana izay eo amin'ny resaky ny olany jiro sy rano malagasy indray tatoato zay dia iaraha mahita sy iaraha malala fa mitaraina daholy ny rehetra indrindraindrindra fa niponiny ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao fotoana izao satria tena tsy mahavatsy anyvoaka intsony izay rano fisotro madio ao Antananarivo renivohitra izay eo ihany koa ny fatapatapanjiro lavareny izay tsy misy toazy tatoato zay ka dia tena manansarotra ho an'ny fitondram-panjakana no hitady vaholana amin'izany rehetra izany noho izay dia misy teram-pamokarana herinaratra avy amin'ny riandrano izay hatsangana ao amin'ny faritry ny Analamanga Ikopa sy Atsinanana Ivolobe ary Irondro ny voalohany dia heverina hanana tanjaka 420 megawaty ary ny faharoa kosa 20 megawaty maika ny asa na atao amin'ny raharam-pihavanana ny fakana ny ampahantany izay mety efa manantompo na atao amin'ny alalan'ny fanesorana ireo zay tompony tany mbola ao anatin'izay olany jiro sy rano malagasy izay hatrany dia ritra andekaleka izay milina roa sisa no mihodina mamatsy ny herinaratra latsaka ambany dia ambany ny famokarana herinaratra ho any Antananarivo renivohitra sy Antsirabe ritra tanteraka ny renirano ny andekaleka ka io no mahatonga ny olana raha ny fanazavany tompon'andraikitra eo anivon'ny jirama tsy mahatosika anireo milina intsony ny rano nandekaleka satria mitotaly ho 27 faingo 7 metatra kiba ny rano ilaina misahana izany saingy tsy misy afatsy ny 13 metatra kiba no azo avy ao andekaleka milina roa ihany sisa arak'izany no miasa ka lasa tsy ampy ny famokarana herinaratra ho any Antananarivo renivohitra sy Antsirabe izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka ny video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa ny misesy tomatavatangasy tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa